Epistily voalohany no soratan'i Jaona, toko 2. Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanontànareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Didy ela dia izay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo, dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo. Satria miala ny maizina, ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalainy dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tia ny rahalainy no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalainy dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina, ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanakao, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo iray aho, satria efa malala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naresy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa malala ny iray ianareo. Nanoratra taminareo iray aho, satria efa nalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Sady efa naresy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba n'izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny iray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rankizy, izao no mora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny Antikristy, sady maro no Antikristy efa tonga sahady. Fa izany no ahafantarantsika fa izao no mora farany. Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy, dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa niala izy, mba hahaseho fa tsy isantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina, ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandà an'i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no Antikristy, dia izay mandà ny Iray sy ny Zanaka. Izay rehetra mandà ny Zanaka no tsy manana ny Iray koa, izay manaiky ny Zanaka no manana ny Iray koa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoko hitoetra ao anatinareo.
Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny iray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasany izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarina anareo. Ary ankehitriny, anaka, tomoera ho aminy mba hananantsika fasahiana raha iseho izy ka tsy ho menatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterana.